Ry avaka malala rehetra amin'ny tompo, aladiny sampana lehilahy kristianina manerana ny sahany efijegema ity alady ity, miompo-po amampanahy amin'izy ireo isika ary mivavaka ho an'izany sampana izany ahery amin'ny teny sy ny asa. Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Salamo fahaenina amby enimpolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ny fideranan'Andriamanitra faharombonantsika izany. Andininy voalohany vakin'ny mpitarika, ny andininy faharoa isika tahaka izany hatrany, ary ny andininy fahafito dia iombonantsika rehetra. Ny salamo fahaenina amby enimpolo, andininy fito voalohany, ny faharombonana ny famakiana azy, ka ny mpitarika ny mamaky voalohany dia manaraka isika mpiara-mivavaka rehetra. Deran'ny tompo isika amin'ny alalan'ny salamo manao hoe: miobi ho an'Andriamanitra ary tany rehetra. Lazao amin'Andriamanitra hoe: endre mahatahotra ny asanao, ny fahalehibiazanao, ny herinao, lokiza ny fahavalonao anao. Avika jereo ny asan'Andriamanitra, mahatahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Manjaka mandrakizay amin'ny herin'izy, ary ny maso mandinika ny firenena samihafa, aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Amen. Vavaka isika reto izay mankalaza anao, manome voninahitra anao, Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao zay fa matoa zay mahery, toy zay afaka miasa sy mivavaka toy izao, dia notafianao tamin'ny herin'ny fanahinao zay. Misaotra anao zay. Ny amin'izao aladiny lehilahy kristianina manerana ny sahany efijekemy izao, fa misy lehilahy maro izay mijoro vavolombelon'i Kristy eto amin'ny firenenay, hatrany velan'ny firenenay, ato anatin'ity efijekemy ity. Misaotra anao nisam-pianakaviana Tompo, no zato fitahiana mahatretrika ny tondranao ny fiainanay. Tena miondrika mijery anay tokoa ianao. Miaza rehetra
ilainay eto amin'izao fiainana izao ianao ary manome fanantenana ny amin'ny farany saotra sy midera ary manome voninahitra anao zay raiso ny fiderana tolotray Andriamanitro mpianaro izay anetry tena mandrakariva eo anatrehanao ary ao amin'ny fanetretenanay no hanandratanao anay zanakao tokoa hatreo zao fanompona masina izao izay ombonanay amin'ny efitsekema manontolo ary aoka ny fananao masina hambomba zay rehetra manana anjara fanompona ka ahita ny tavanao ny olona rehefa miteny reny mpanomponao reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahanay an'izany iraina ny voninahitro Andriamanitra amen. Petraka ny fiangonana voaina ny varavarana feon'ny zava-maneno afaka miditra ny mbola ny ivelan'ny trano. Miroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao tarihan'ny mpitendry ny hira voalahatra dia tagnan'ireo hivavaka sy hamaky teny. Amaky sy hain'ny tenin'ny soratra masina tsika zany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny mpitsara toko faha 7 ny 5 ka hatramin'ny faha 7 toko faha 7 ny 5 ka hatramin'ny faha 7 fizana ao amin'ny filazantsaran'i Jaona toko faha 7 ny 5 ka hatramin'ny faha 7 filazantsaran'i Jaona toko faha 5 faha 7 ny 5 ka hatramin'ny faha 7 ary faranana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 8 ny faha 9 ka hatramin'ny faha 13 asan'ny apôstôly toko faha 8 ny faha 9 ka hatramin'ny faha 13 izany dia hivavaka sika hangataka amin'ny fanahy masina hivavaka sika dia midera sy mankalaza ary misaotra anao mandrakariva zay ry Andriamanitra raina eo satria dia mbola nomenao izao ampahampotoana izao indray ampahampotoana hahafahanay miaino ny teninao mandre ny hafatrao avy amin'ny reto mpanomponao ary dia mino tokoa izay fa ianao no miteny mandrakariva aminay amin'izany mangataka ny fanahinao masina ary izay rotsaka aminay tsirairay avy ary dia mangataka aminao koa izay ny ampanginana ny tabataba n'izao tontolo izao tompo kafo ny fonay sy ny sainay aizanay mahatakatra izay tia ny teninao olazainy ao ireo mpanomponao izay hamaky ny teny taio izy ireo mba hamaky izany teny izany tsy misy diso ary
Zay io koa ny mpanomponao izay tondra ny hafatrao fa ny tena sitraka tokoa ny sitraponao tokoa ny no voalazany amin'izany ary dia ny fanahinao masina no angatanay hitaridalana azy re mandrakariva. Eo izay miaino izany teninao izany dia ianao no ameanay fomatsy ahy ka hitadidy izay hafatra rehetra tiany ny teninao ambara izay ary dia mba hamotoko ho any anatinay tsirairay avy any izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no metrahana ivavaka izany misaotra iray eo. Amen. Anaran'i Jesosy dia nidiny Samsona sy ny rainy aman-dreniny nakany Timna ary noho ny tonga tao amin'ny tany mboaloboka tany Timna izy indro nisy leona tanora ny herina taminy dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah ary ilay leona tanora dia samatsamahany ohatry ny fanasamaka zanak'osy nefa na inona teny an-tanany ary tsy nambarany tany rainy aman-dreniny tamin'ireny fa nataony dia nidiny izy ka niresaka tamin'ny ravehivavy ary nahafinaritra ny Samsona izy ary rehefa afaka kelikely dia niverina apakatra azy Samsona ka nifatin'ilay liona ary indro nisy reny tantely reny tantely tao amin'ilay fatin'ny ary nalain'i Samsona izany ka nentiny teny an-tanany dia nihinana teny am-pandehanana ary nakany amin'ny ray aman-dreniny dia nanome azy ka nihinana koa izy mivady efa tsy nambarany taminy fa tao amin'ny fatin'ilay lio nangalany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa ao eo aminareo mandrakizay dia mifanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary nisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapa-Kandasy mpanjaka vaviny Etiopiana sady mpitahiry ny harena rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Enody izy ka nipetraka teo amin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaiam-paminany. Dia hoy mifanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaiam-paminany ka niteny taminy hoe, moa fantatrao va izay vakianao? Fa hoy izy, ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary zao ny teny soratra masina novakiany. Nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy nilobava tahaka ny zanak'ondry mona eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fientretena no nanaovana azy ho resy lahatra, ary izy no halazany amin'ny arabelona taminy, fa ny ainy no esorina tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly amin'ny Filipo ka nanao hoe, masina ianao, iza moa no halazany mpaminany amin'izany? Ny tena mivasa olo-kafa? Ary Filipo nilobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitorany Jesosy taminy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
andesika hitsangana tenany afatr'andriamanitra avy amin'izany perikupa izany ny hira voalahatra. Rahabainana ianareo lehilahy kristianina hito amin'ny fitandrimana ary ho ampitombonao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanan-dompo. Arahabaina isika mpiara-mivavaka rehetra ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany tompontsika. Amen. Ny mpitsara 520 ry havana malala ho tenin'Andriamanitra omena antsika amin'ity marain'ity ary tenin'Andriamanitra izay ampaherezan'ny tombo antsika 520 andininy fahenina ao amin'ny mpitsara manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah ary ilay liona tanora dia nosamatsamahany ohatra ny fanasamaka zanakosy. Efa tsy nisy na inona teny an-tanany ary tsy nambarany tamin'ny rainy tamin'ny reniny izay efa nataony. Ny lehilahy manana ny fanahy masina, izany no horesahana amintsika amin'ity marain'ity. Lehilahy izay afina amin'ny herin'ny fanahy masina. Raha mamaky ny bokin'ny mpitsara ianao tao anatin'ny vanim-potoana tena sarotra no nisy ny Israelita. Azo lazany hoe vanim-potoana tena maizina eo amin'ny fiainan'izy ireo zany. Azo ampitahina amin'ny toe-javatra nitranga ty amin'ny testamenta vaovao zany ao amin'ny filazantsara fa tamin'ny andron'i Jesosy tompontsika dia zanatany Romanina Jiosy. Fa tamin'izao lazain'ny boky mpitsara zao kosa dia ny Filistina no nanapaka ny Israely. Izany hoe zanatany Filistina, zanatany ny Filistina ny Jiosy. Izy no nanapaka azy, izy no nandidy azy, izy no nandoavana ny hetra, izy no nandray fahadiseranana teo amin'ny Israely. Ka vanim-potoana tena maizina zany. Tsy afaka nanao ninina ny Jiosy. Na dia ny vary eny an-tsaha aza tsy azo nojinjaina ho an'ny tena. Rehefa masaka ny vary teny an-tsaha dia nojinjain'ny Filistina zany. Dia entiny nakany aminy. Ao anatin'izany no teraka ny tovolahy anankiray antsoina hoe Samsona. Andriamanitra ry havana. Ao amin'ny soratra masina dia manome ny anaran'ireo mpanompon'Andriamanitra maro ary misy dikany ny anaran'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny.
fa tsy atoto foana akory. Ny anaran'ity lehilahy ity dia nantsona hoe Samsona. Ny anarany dia milaza zavatra, milaza ny fifandraisany amin'Andriamanitra, milaza ny fihavanany amin'izany Andriamanitra zany, ary milaza ihany koa ny iraka mpanaovin'Andriamanitra azy. Fa tao anatin'ny maizina dia teraka Samsona. Dikany teny hoe Samsona dia hoe masoandro miposaka, soleil levant, na hoe atsinanina, hoe avy any atsinanina. Zay ny dikany teny hoe Samsona. Ka toy ny fahazavana ny posaka teo amin'ny Israely, Samsona, ary fanoan'Andriamanitra sy fomban'Andriamanitra zany. Amin'ny vanim-potoana maizina dia maniraka fahazavana, manome hahazavana ny olon'ny Andriamanitra. Tsy fomban'Andriamanitra ary hitantsika fa raha mamaky ny perikopa tamin'ny herina sika, tsy mba dia fomban'Andriamanitra loatra ny mamela ny zao tontolo zao, ny zavatra rehetra anjakan'ny aizina, anjakan'ny maizina, fa tonga ny fotoana anankiray dia asain'Andriamanitra misy ny mazava, misy ny mazava hoy izy rehefa ela no mipetrahana tao anatin'ny aizina tao ny zavaboary. Mbola tsy nisy tamin'izany fotoana izany. Toy izany koa no nataony ho an'ny Israely, diavana malala. Mena ny Samsona, ary Samsona dia nilatsahan'ny fanahy masin'Andriamanitra, latsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ary ilay liona tanora. Zay voalohany aloha, ny olona ilatsahan'ny fanahy masina dia ilay olona zay efa nomanin'Andriamanitra ho amin'izany. Atao amin'ny testamenta taloha dia matetika olona efa nomanin'Andriamanitra. Ary olona zay manana anarana, mampiseho zany fanomanan'Andriamanitra zany. Laza kory aho hoe ho tokony hosoloana ny anarantsika, nadika ny anarantsika io. Fa milaza hoe Andriamanitra ry havana dia milaza zavatra eo amin'ny anarana. Ka i Jesoa raha teraka dia izy hoe atao ve Jesoa ny anarany, Jehovah ny mpamonjy ny dikany. Samsona dia masoandro miposaka ny dikany. Ity lehilahy ity ny masoandro miposaka eo amin'ny Israely. Saingy izao tsy afaka mitondra na inona izany lehilahy zany, na dia zany aza ny anarany. Tsy afaka manao na inona raha tsy milatsaka aminy ny fanahy masina, raha tsy mandray ny fanahy masina izy. Anatin'ny herinandro fanahy masina tsika izao, tena ambaran'ny soratra masina zany. Efa mahita tetosika ny tantaran'ny Samsona, dia inona zavatra tena hita ao amin'ny tantaran'ny Samsona? Ao Andriamanitra zay mitondra ny fiainany, fa ao koa ny fahalemena amin'ny mahalela azy. Fahalemena hita eo. Na dia tsy fanao teo amin'ny Israely aza ny hoe mandeha makavady any amin'ny jentilisa, zay tsy mifora ny filazandrareo azy, dia lasa ihany ny Samsona nanakany satria nahafinaritra azy ilay vehivavy hitany tany Timna, ary dia nentiny tany ny ray aman-dreniny. Mahamenatra angeny milaza hoe rehefa tsy mivavaka ny olona dia tratra ny fahalemena, ary ny fahalementsika lehilahy hono dia ny vehivavy. Hoe hono angamba zany fa tena marina. Hoe vehivavy tsy le hoe manao sipa ihany, fa fahalementsika koa dia rehefa miteny ny vehivavy hoe zao no atao, dia tsy arak'izay izy ary dia malasa ihany tsika mandeha any. Zany no ny fahalemen'ny lehilahy. Ary Samsona dia tahaka izany, na dia soleil levant ary ny anarany, masoandro miposaka aza no anarany, dia na nahira-tsaina azy ny nahita vehivavy anankiray nahafinaritra azy tany Timna. Entiny nakany ihany ny ray aman-dreniny, na dia nandaza ny ray aman-dreniny. Ka tsy mety ho tonga tena fahazavana ny olona anankiray raha tsy mandray ny fanahy masina. Jesosy no miteny hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, dia aoriana ny fandraisana ny fanahy masina. Siny zany fahazavana zany. Lehilahy mandray ny fanahy masina na nilatsahan'ny fanahy masina, manahoana moa zany? Moa ny teny hoe ary dia latsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova. Teolojia ny fanahy masina
ao amin'ny testamenta taloha vakitsika ankehitriny fanahy masina dia mbola niasa tety ivelan'ny olona ka io ny teny hoe ny latsahany io efiteny amin'izy io zany ny tena dika teny hebreo dia hoe notafina ny fanahy masina izy sala amin'ireny fitafiana anaovan'ny lehilahy reny sala amin'ny fitafiana sala amin'ny akanjo zavatra notafiana eny mety miala ihany zany io ny fa tafina ny fanahy masina izy fa anana hery notafina ny fanahy masina izy hoendrika ety ivelany azahoany manao zavatra zay hitany mason'ny hafa anteny hoe ny fanahin'i Jehova ny latsaka tamin'ny Samsona dia hoe notafina tamin'ny fanahin'i Jehova i Samsona ary dia tonga olona miavaka zany natao hoe masina dika ny teny hoe masina atao hoe miavaka tsy misy olona mety hiavaka tsy misy olona tena mety ho tonga fahazavana tsy misy olona tena tonga ho lehilahy mahery eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy ao zay fanafina ny fanahy masina zay ary zay no nahatonga ny tompo nanafatra rehefa niakatra any an-danitra izy hoe aza mialaala aza mihetsiketsika eto Jerosalema aloha nareo mandra-panafy ianareo ny hery avy any ambony mahazo mihetsika eo tsy mahazo manao nininona raha tsy ao ny fanahy masina zay mampahery raha tsy tafiana n'izany herin'ny fanahy masina zany manaonao foana ny olona zay tsy mandeha amin'ny herin'ny fanahy masina ary mety ho resy mora foana e nalatsaka tamin'ny Samsona no tafiana tamin'ny Samsona izany fanahy masina zany riavana malala zany no tena mba iritsika ange amin'ny tony fisiny hoe seliketony hoe isy lehilahy tena mitafy ny fanahy masina lehilahy masina eo anatrehan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra mitafy ny fahamasinan'Andriamanitra mitafy ny hery sy ny fahasoavan'Andriamanitra manana apparence zavatra azo jereny ety ivelany tafy an'izany fahamasinana zany mainka mofany ao anatiny tahaka izany ho tian'Andriamanitra ho azo ka i Samsona rehefa nitafy zany fanahy masina zany dia izao ny zavatra nitranga ary nisy lioana tanora ho samatsabahany ohatra ny fanasamaka zana kosa efa tsy nisy na inona teny an-tanany inona ny dikan'izany dikan'izany dia izao nomeny ny fanahy masina hery ny lehilahy zay mandray ny fanahy masina dia lehilahy mahery afaka mandresy zay mahery noho izy dikany teny hoe lioana teny hebreo hoe aya zany dikany teny hoe lioana aya dikany teny hoe aya io dia hoe violence zany dikany herisetra ka ny lehilahy zay manana ny fanahy masina dia mandresy ny herisetra manapotika mandrava zany herisetra zany efa tsy manana ny fanahy masina ny lehilahy dia maherisetra lehilahy raha mbola mamono vady sy mamono zanaka dia tsy zany tany io fanahy masina fa so tsy eo aminao ary zany indray mampiferinaina ny fianan-kankonana amintsika lehilahy efa mamona indray misy mahatezitezitra ny ampiasana any na sahala amin'izany dia maherisetra amin'ny ao an-trano manao herisetra saika izao rehefa mandray ny fanahy masina ny olona folaka izany manjary olona malemy fanahy taka ny mosesy ny lehilahy kanefa ihany koa olona afaka miaro ny fianakaviany afaka miaro ny fireneny afaka miaro ny fiangonana misy azy amin'ny herisetra amin'izay mety ho maherisetra amin'ny fahavalo izy moa no maherisetra lay lazay ny soratra masina hoe mierona taka ny liona tovy amin'ny liona no ampitahan'ny soratra masina ny devoly ary amin'ny bokyny Petera ary ka izany liona devoly zany dia ain'ny lehilahy no feany zany rehefa mandray ny fanahy masina izy ary zany no toetra mahafinaritra zay omen'Andriamanitra atsika zany no hery omen'Andriamanitra ny lehilahy ary zay no nahatonga ny Gideona nge rehefa hiatrikady tamin'ny Amalekita hiatrikady tamin'ny fahavalo dia nantsoan'Andriamanitra ary nomeny ny fanahiny izy hoe mandehana amin'izao herinao zao ry lehilahy mahery tsy afaka ny ho mahery ny olona tsy mety ho mahery ny olona anankiray raha tsy manana ny fanahin'Andriamanitra fa ifanahin'Andriamanitra io no mahatonga antsika tsy olona osa araka ny teniny lazainy Paoly apôstôly ao amin'ny bokyny
motia zana nosoratana ho an'ny timoty zanany fa tsy nomen'andriamanitra fanahy ositsika fa fanahy mahery. Izay mahatonga antsika le miteny hoe mahery aho. Tsy hoe mahery fotsiny ianao, tsy mahery amin'izao ny olona. Na atao hoe mahery ary ny anaranao, tsy afaka ny ahery ianao. Na atao hoe mafy aza ny anaranao, azo atao tsara rehefa teraka ny vehivavy, rehefa teraka ny mpivady, dia mety azony atao tsara many hoe mafy be ny anaran'ny zanany. Tsy mahamafy be azy akory zany. Asa mafy be izy raha tena atao hoe mafy be ny anarany. Tsy mahamafy be azy zany. Fa ny mampahery ny olona dia zao ny fanahin'Andriamanitra ihany no mampahery ny olona, ary fanahin'ny fahamarinana io araka ny lazay ny perikopy antsika androany ao amin'ny Jaona 2:20 ao, izay omena ho antsika mandrakizay ampitoerina ao anatintsika mihitsy, ny tonga enerzia, tonga hery ao anatintsika ny fanahy masina. Eto amin'ny testamenta taloha izy mbola mandalo ety ivelany, atafy ety ivelany, fa ao amin'ny testamenta vaovao izy dia hoe ary toetra ao anatinareo izy. Zany hoe tena ao anatintsika io fanahy masina io, ary fanahy masina ao anatintsika io dia manova ny fiainantsika io, manova ny fiainantsika io, ho tonga olo mahery amin'ny teny sy ny asa isika, tonga mahery amin'ny fitoriana filazantsaritsika, tahaka an'izay nitranga tao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2 fa mpianatra osaosa matahotahotra, mpianatra misitrika any anaty efitrano any, mpianatra manana complexe matahotra dia sitrika tany. Fa rehefa nilatsaka ny fanahy masina no zaraina tamin'izy rehetra dia nahery izy ireo ka niparitaka teny amin'ny arabe, nandeha teny nilaza ny amin'ny Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay mpamonjy mahery amin'ny teny sy ny asa. Dia mba irina ho tahaka izany ny lehilahy kristianina ihany hoe efa tafiditra ato anatin'ny selike, fa ny lehilahy rehetra ao amin'ny fiangonana mba ho mahery amin'ny fiarovana ny firenena, mahery amin'ny fiarovana ny fiangonana, mahery amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Hoy Paoly hoe, Paoly apôstôly no miteny azy, tiako ny lehilahy ozy izy raha hivavaka eny tontolo eny. Hoe tiako ny lehilahy raha tena mpivavaka, naiza toerana misy azy dia ho mpivavaka ny lehilahy. Mampalahelo any angiriny indray riavana malala rehefa tsy mivavaka ny olona, mampalahelo. Misy olon lehibe izao angiriny indray lehilahy lehibe izao, fa olona efa 70 taona mihoatra an'izany aza, taoko ao anaty mety fa eny somary mandratra sofina kely lazako azy. Fa ianao mieritreritra hoe tena ray aman-dreny ty olona ity. Fa lehilahy lehibe izao kanefa dia tsy lamboto. Reny lehilahy lehibe, fa lehilahy lehibe reny dia mbola atao fatorana sy notr'izao. Nahita lehilahy lehibe zay amany efa any amin'ny 5-7 taona any izy, atao notr'izao volony. Ava be volony dia atao notr'izao. Asiany le matoram-bolo kely reny, dia sahala amin'ny ankizivavy kely reny. Notr'izao volony. Kavinila dia milatsaka ohatr'izao le kavina mikiravoravo be reny mihitsy. Nefa dia lehilahy mitondra automobile maninona, olona sahala mana maizy azy. Gaga fotsiny maninona rangaha ty. Ahoana moa fa tsy hifampitsarana iny. Fa hoe sarotra no tonga lehilahy mahery mpanompon'Andriamanitra raha tsy ao ny fanahin'Andriamanitra, raha tsy mitafy an'izany fanahin'Andriamanitra zany. Zay ny voalohany. Nafinaritra nataon'ny Samsona fa resiny ny liona, tsy nanana ninninona izy teny an-tanana. Ny herin'iza zany no nandehanany teo? Ny herin'Andriamanitra, ny herin'ny fanahy masina. Ka ina ny lehilahy rehetra andeha amin'ny herin'ny fanahy masina, tsy andeha amin'ny herin'ny tena tsikisika. Indray mantsika lehilahy zay mihitsy ny mahavoantsika, ary rehefa mamimamy izy indray ny tena milaza an'iny. Fa mamimamy rehefa dia mahery ah. Taloha moa tamin'ny andro taloha nareo efa olona lehibehibe malala zany, ary zay natadidy an'izany. Hoe kabla be ah, zay moa le filazana taloha. Hoe kabla. Hoe batao le vato be na le vatao le vy be. Satria mahery ianao. Rehefa indray ny olona rehefa tsy misotro ninninona, forotra. Olona na dia ny kisikely ohatran'iny ary mampatahotra azy. Ka tsy maintsy mandeha amin'ny herin'ny fanahy masina. Zay voalohany. Ny faharoa dia izao. Zavatra mahafinaritra ary toetra nomen'ny fanahy masina ny Samsona dia izao. Na misy azy zany hery sy fahasoavana nomen'Andriamanitra zany, dia hoy izy hoe ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Dia io antsoin'ny vazaha hoe discrétion. Ary toetra voajanahary eo amin'ny lehilahy io indraindray. Io lehilahy sahala ny vehivavy. Izao no lazain'ny psikôlôgy anankiray. Raha misy ozy izy afatra tiana ampitaina, dia lazao amin'ny vehivavy zany. Eo nareo vehivavy asa namara zany. Dia tsy tiana ampitaina asa fa henon'ny vehivavy dia efa tafita foana izay.
ary raha misy tiana ho afenina azao amin'ny lehilahy zany. Na dia nafaranao zao ary izy mba rehefa mandehany ianao mba lazao ny ankizy hoe zao ny mba ampitondray an'izao ny nenina ampitondray an'izao ny nenito verina vany ary izy le nentinao adiniko zay inona ary ny lehilahy koa rehefa tsy teny zay izy zay mahafinaritra amintsika lehilahy zay kanefa zao raha tsy manana fanan'Andriamanitra tsika dia tonga mireare zany matsy ny dikany le hoe Samsona rehefa nandray ny fanahy masina fanan'Andriamanitra nanasamatsamaka ny liona tahaka ny samatsamaka zanak'osy tsara aza eritreritra mandinika efa herinandro zay nandinika ty foana dia mieritreritra tena indray ho asala mitoetra ny lehilahy any le hoe mangina fa ny lehilahy koa rehefa mahavita zavatra dia teseho foana mahavita zavatra nanao zavatra anankiray ny lehilahy dia ty zany nanao an'ity vitako ty hitanareo fa mahery aho toetra ny lehilahy kristianina zany fa ny lehilahy kristianina dia discret sala amin'i Jesosy Kristy tompontsika rehefa nahavita zavatra nanasitrana ny marary dia zao foana ny afany ahoana ny afatra Jesosy aza milazalaza manolona lazalaza manolona ele hoe discrétion ilainy zay za tsy miteny hoe aza toriana filazantsara fa miteny hoe tsy mirearea ny mpanompon'Andriamanitra dia maniry tena ozy izy soratra masina no ary zay manandra tena aoko tsika hitovy amin'ny Jaona mpanao batista tsika lehilahy rehetra eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa misy teny malaza nataony Jaona ary haitsika rehetra hoe zaho izy tsy maintsy ena fa izy tsy maintsy ny tena lehilahy kristianina ny tena mpanompon'Andriamanitra na dia mahery aza na dia omen'Andriamanitra hery sy fahasoavana aza dia izao mampitombo ny anarana sy ny voninahitr'Andriamanitra fa mampiena ny anarany tena fa ny olona tahaka izany no asandran'Andriamanitra ahereza ry lehilahy mahery mandehana amin'izao herinao zao fa mombanao ny tompo dia mivavaka manokana ho anareo lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana fa ho lehilahy mahery ianareo fa mbola be dia be ny lehilahy mahery mbola tokony ho antsoina any saka ny tanao daholo ny tanan'izay lehilahy rehetra atao anaty fiangonana ankoatra ny lehilahy kristianina tilike saka ny daholo ny tanan'ny lehilahy rehetra ohatra dodika kely anao président riana re rehefa reo rehetra reo mbola tokony hotafiana daholo ry zalahy reo tafiana amin'ilay tsara zany a horatovon'ireo mba ho tonga lehilahy mahery fa mahery izy atao am-piangonana fa mila manana an' Jesosy Kristy koa sika manana sampantsika misy atsika ary mijoro vavolombelon'ny tompo amin'ny hery nomen'Andriamanitra atsika ary amin'ny fanetretena fa izany no lehilahy kristianina nahatra ho an'Andriamanitra amen. Vavaka sika tsy misy olona sy nofo afaka mirereo natrehanao tompo fa ianao no mahery ary zay tafianao amin'ny fanahinao manana zany hery mahagaga avy aminao zany sotranao zahay mpanomponao reto ny lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana efa no tafianao hery sy fahasoavana afaka mijoro eto anatrehanao atrehan'ny mpiarabelona aminy ary dia ampaherezo amin'ny fanahinao reo lehilahy mahery amin'ny teny sy ny asa eto amin'ity fitandremana misy anay ity mbola maro be ny lehilahy any ivelan'izao fiangonana izao maro be ny diso finoana maro be ny tsy miraharaha akory an'Andriamanitra satria mihevitra ny tena no mahery satria mahazo vola satria manambady manjanaka mahafinaritra satria mahazo zay irin'ny fony kanefa banga fiainan'ireny olon'ireny fa tsy eo ianao tsy manantena ninninona koatr'izao fiainan'izao izy afaka aminao zay ampaherezo reto avana ireto a mba hitaona azy ireny koa tonga lehilahy an'Andriamanitra vavaka izay rehetra tsy ho an'izy ireo ihany fa ho an'ny sampana rehetra sy ny fikambanana eto amin'ny fiangonana ho tonga olo mahery mitafy ny hery ny fanahy masina tsy olona manaonao foana na miteniteny foana na mandeha amin'ny herin'ny tena na metehitra amin'ny herin'ny vola
mametehitra amin'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra amin'ny fiainana. Reto koa ny vahoakanao, tompo, efa notafianao tamin'ny herin'ny fanahy masina zay matotongeto. Matoa zay voataony eto an-tranonao, ny herinao mahagaga ny tomanao anay, ka nasaina ny teny takan'ny mpaminany fa notominao zay ka voataona, ary nosamborinao zay ka resinao. Tena resinao ny fonay, babonao ny fonay Jesosy malalana io. Reto zay tsy manao pilivava, ny vavakay, na ny toro-teninay, fa tena amin'ny fonay lalana tokoa no anekenay fa ianao ny mpamonjy zao tontolo zao. Ampianaro zay, anaradianao amin'ny herin'ny fanahy masina fa tsy amin'ny herin'ny tenanay. Afio amin'ny hery sy ny fahasoavanao ny isam-pianakaviana, ny isan'olona, fa anana fifaliana, anana toetra tsara, toetra mahafinaritra ary tsy atahotra ny fahavalo. Fa na dia misy aza fahavalo ny fivavahana kristianina, misy aza fahavalo ny finoana ny Jesosy Kristy, dia tsy haharesy anay na ovinanao vinireny satria momba anay Andriamanitra. Vavaka aminao zay, ho an'ny vahoaka anao rehetra tonga eto amin'ity toerana masina ity androany. Tompo, raha mivavaka aminao izy ireo, mangata-javatra aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia mba avalio ny vavaka i Tompo, fa hanao zany zay ankehitriny. Matokisay, fampamaly vavaka ianao. Entinay mbavaka avokoa ny asa rehetra miandry anay eto amin'ny fiangonana sy ny manahirana. Ary tsy miafina aminao fa misy koa ny sarotra. Ianao no ampahery anay mba tanteraka izany. Vela andeha amin'ny herin'ny tenanay zay, ny fiangonanao, aza vela anisany vola eo am-pelantananay zay, fa ampianaro zay anisany andronay. Azahoanay fo endry. Tompo, fa io ny asa rehetra miandry isam-pianakaviana, fikasana rehetra isam-pianakaviana isam-batan'olona, aza lahatra ho anisan'ny olo-mantra ny olonao, fataova ho anisan'ny mpanefoefo, fa anakozaraina amin'ny manana. Tompo, ampianaro zay anetry tena, takan'ny Samson, ampianaro zay ay mandresy ny fahavalo, atanam-polo kanefa manana an'Andriamanitra. Ataovy matoky zay eo amin'ny asanao. Fiainanay dia ataovy fiainana miankina amin'Andriamanitra, ka zay mba iriny ny fonay, ka irinay eo anatrehanao Andriamanitra, ianao hanome zany anay. Raha misy marary, sy tranony marary Tompo, ary zao an'io zao, raha vavaka aminao zay ho an'ny marary rehetra, dia kasio ny aretin'ny marary any amin'ny hopitaly zany na any an-trano. Ary na izay tongeto manana aretina na manana tsy fahasalamana, ikasika izany aretina izany ianao ka ho sitrany zay. Ny manana olana, ny manana problema samihafa eo amin'ny fiainana, ao ny manana olana amin'ny ankonana, ny vady, ny zanaka, ny raitapo, ny mpiara-mivavaka, angio amin'ny fanahinao masina izay Tompo, ka vao reny olana rehetra reny. Fa isehoany ny voninahitra ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny fianakaviana, ary eto amin'ny firenenay. Ny anaran'i Jesosy, avy any Nazareta no ivavana eto zany, rehefa nampianatra anay vavaka hoe, rainao izay ny an-danitra, masinina ane ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, tao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Eo anan'io zany nasazo anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay sy ny eloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny olona ny tompo finoana avy amin'ny portery havana, dia samy manambara ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra sy fiangonana. Kunde ary tsangasika anona fanekam-pinoana nikehanina na ny fanekam-pinoana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray raitsotoa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy tompo iray,
zanan'ilay tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'ny sao rehetra izao. Mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika. Dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nomboany tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanam-paham-poto Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ny an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanakavanana indray. Avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra, tsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Sika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaoana sy hankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavam-paminany. Isika mino fiangonana iray masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerina izao tontolo izao. Isika manaky ny batisa iray ho familan-keloka, sady manantena ny fitsakana ny tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Sao dia hanao ny hira ny atoko pirarela.
iroso amin'ny sakramentany batisa isika izao a i 2021 iraintsika ao anatina zany a misy fandaminana mikasika ny rakim-pahasoavana riavana efa misy fanatazandrakitra manokana eo anoloana eo a ny fianakaviana manotrona dia manotrona ety anoloan'ny altara fiangonana raha teo moa fa manotrona izany batisa izany 2021 voalohany a roso amin'izantsika izao. Miavaka malala fifalinana no antsika ny mandray andreto avantsika reto a zay manavoany fanoloran-tenany ary manolotra ny zanany amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Ino iarina soratra masina zay anorenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-dandra sy ety an-tany. Ho mandiany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran-draisany zanakary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary indro zao momba anareo mandrakariva farapahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao aho. Raha tao amin'ny koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo, dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niara-ny levona taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra ny finoana Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia tafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Izany ary iray aman-dreny niteraka sy mpiantoka ny zaza, misy fanekena ataonareo eto anatren'Andriamanitra sy ny fiangonana ambarao amin'ny fomba mazava izany ao ren'ny fiangonana manontolo. Zanakay ho an'Andriamanitra izay tenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa, fanomponan'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-painanay rehetra. Tenay ny aterahan'ny fiangonana amin'ny zanakay, taizana rehetra araky ny filazantsy atao taminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izy ho fahasoavan-dehibe iray sy ny avy amin'Andriamanitra izay. Tsy ekenay an Jesosy Tompo mba azo mihery dava ny asan'ny satana rehetra, na ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekolalady izay. Tenay ny hampianatra azy ho anton'izao fanaovam-batisa izao, ary izahanay hitaona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Herin'Andriamanitra no miankinanay anatanterahana izany. Amen. Ren'Andriamanitra izany fanekena nataonareo teo izany mahatoky azy mba hanampy anareo amin'izany andraikitra masina izany izy, araka ny teniny hoe ampo anao ny fahasoavako, maneriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana koa ry havana dia tompona andraikitra amin'izay rehetra raisitsika amin'ny alalan'ny sakramentany batisa, aoka hitsangantsika izao mba ho vavolombelona izany fandraisana andraikitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa, tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa ho mitalao aminao izay raha eo manatrehanay. Aoka ny fanano masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa masina izao. Fa rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ary ireto zaza tao batisa reto ane ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy no ny asan'ny fanano masina izay mitarika azy isan'andro hanome voninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no hivavahana eto izany. Amen.
Sandratra arivo anja liantsoa. Sandratra arivo anja liantsoa. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao anie ny Tompo. Amen. Sandratra arivo anja manoa. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao anie ny Tompo. Amen. Avaksika. Amin'ny fifaliana no isaorana ianao Andriamanitro, Andriamanitra rainay. Atanteraka izao ny fanindrin'reto ray aman-dreny-reto ny amin'ny hanaovam-batisana ny zanany. Miombonainao amin'i Jesosy Kristy izao ny zanany ka isan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ka tanay fiangonana nitehirizanao ireto zaza reto eo ambany fahasoavanao, ka ampahareto amin'ny fivavahana aminao hatramin'ny farany izy. Ampio ny ray aman-dreny izay rehetra manana andraikitra amin'ny ahatanteraka ny fanekena efa nataony teo anatrehanao. Arombany ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza reto. Tombo fahendrena ary tombo fity amin'Andriamanitra sy ny olona ny zaza. Manao Andriamanitra ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia zao ny teny fanomezan-toky avy amin'ny Tompo ho an'ny reto zaza reto. Aza matahotra ianao fa efa niantso ny anaranao aho, ianao. Ary zao no afatry ny fiangonana ho anareo fianakaviana. Entiko atezahoan'ny Tompo ireto zaza ireto. Amen. Petraka ny fiangonana, irakim-pahasoavana dia atao eo amin'ny vata efa vonina eo. Feon-java-maneno no mamarana izao sakramentan'ny batisy izao. Efa vita izao rakim-pahasoavana izao iroso amin'ny fotoana manokana ny lehilahy kristianina sikana ny eselike. Eselike ny filazantsika azy ato amin'ny efitsigem. Koa ho mariky izany dia anao hira anankiray izy ireo alohan'ny andraisan'ny birao fitenenana sy arabana azy ireo. Ary dia mamaniro ny lehilahy kristianina ary entanintsika lehilahy rehetra hiditra ao anatin'ny lehilahy kristianina. Fa mamaniry izy mandritra ny hira mba hitsangana ny lehilahy rehetra, dia tsy hainao aza le hira dia mba ara-mitsangana eo zany fa samy lehilahy e. Dia mahatsiaro tena fa lehilahy. Tsangana daholo miara-mihira sy mihaino-mihira atao ny eselike.
Izany andin-tsoratra masina nakana ny teny faneva ny sampana lehilahy kristianina eo amin'ny sahany efitsika amin'izany no mbola entinay koa hiarabana tsika mpianakavy ny finoana eto amin'ny FJKM Salema vaovao. Voalohany indrindra ry havana dia deraina ny tompo noho ny andro aneo. Faharoa manarakaraka izany dia isaorana ny biraon'ny fitandremana tarian'ny ray aman-dren'ny mpitandrina sy ireo ambara tonga mpitondrana